izay ny amin'ny resaka von'olona tany Andapa iny fa olona miisa 8 no namono ainy ary trano 20 no rahavantanteraka. Io no anisan'ny vokatry ny fiotsahany tany izay nitranga tany maro antsetra. Dia jerentsika ary ny fanatetiana. Niotsaka ny tany ka nitondra fotaka marihitra miendrika renirano mihitsy satria dia tendrombohitra no nihintsana tany Ambodirano, commune Ambanivohitra Ambanatelo, distrika ny Maroantsetra, tokony tamin'ny 900 ny zoma lasa teo. Vokany olona 8 no maty, misy ny tsy mbola hita popoka, 9 naratra mafy, efa mahazo fitsaboana, trano 20 rahavantanteraka. Tratrany tampoka ry zareo satria zaza latsaky ny 5 taona ny iray ary latsaky ny 10 taona ny 2 hafa tamin'ireo 8 maty. Mangidy amin'ny toeran'io ny volana marsa 17 satria vao tamin'ny 17 marsa lasa teo no niravan'ny fotaka tahaka izany ihany koa ny trano Anjato ny teo amin'ny tanàna ihany. Olona 3 no tototra ny tany tamin'izay fa saingy avitra ihany.